mbola eo amin'izay taranja irisana izay ihany taranja volleyball vedina tompon-daka ny ligina Lamanga nitanterahana androany ihany koa ny lalao manasa-dalama teo amin'izany fanarana izany. Fantatrareo ireo ekipa izay tafita midinga fanarana ny fedina ny tompon-daka ny ligina Lamanga ity ho an'ny Socad Senior Lasovavy mazava ho azy izany dia taorinany manasa-dalana tanterahana tetsy amin'ny 15 tafony Mahamasina izany ka anisan'ny lalao nirasana teo amin'ity manasa-dalana ity feona teo amin'ny 3 FANS ny ekipan'ny VBCD. Tany amin'ny tie-break vao nivoaka ho mpandresy manoloana ny ekipan'ny 3 FANS ny ekipan'ny VBCD miakanjo manga nandritra ny manasa-dalana ny fedina tompon-daka ny ligina Lamanga Socad Senior Leila. Ny ekipan'ny 3 FANS nefa no nitarika tamin'ny seta rono iray teo amin'ny seta fahaefatra vao nanomboka taitra ny mpilalao ny Tony dia nanomboka nampsionieriny. Lesika ho an'ny mpilalao Ndraly kosa ny tsy fananany vovokaina tamin'ny ankapobeny dia nianatra amin'ny farany ity lalao ity sy tsapa tamin'izany nefa fa efa maro ny tanora vao misontrotra manana ny maha izy azy amin'ity taranja volleyball ity eto Analamanga. Ny alohan'izay dia nomitsan'ny Kasoa tamin'ny seta telo noatra kosa ny ekipan'ny AS Voara teo amin'ny Sokad vehivavy indray dia tany amin'ny tie-break ihany koa vao nivoaka ho mpandresy manoloana ny Biazy ny ekipan'ny AMVB ary farany dia nazava ny nandavan'ny ekipan'ny VBCD tamin'ny seta telo noatra ny ekipan'ny Azy ho an'ny Sokad vehivavy ihany. Ny fahamarana tamin'ny taon-drasa ihany moa no heverina ataoriana ny fahafantarana ireo ekipa tafavoaka tamin'ny manasa-dalana ireto. Hatritra aloha dia mbola tsy voafaritra ny daty anaovana ity famarana ity noho ny tsy fahafenoan'ny fandaharam-potoana ny 15 tafony Mahamasina.